Ny fahafantarany tombaovao malagasy ny malagasy dia ataontsika hoe lasa lavitra sy lasa lavitra, hoe lasa akaiky tsy lasa akaiky, satria ny fanentanana no tsy ampy fa ny malagasy dia mahalala tombaovao, fa le fanentanana zany hoentina indrindra hitezana ny vahoaka malagasy no tsy ampy. Fa raha ny sosokevitra zany dia hoe ny zavatra tokony atao dia ampidirina anaty fandaharam-pianarana izy io, dia hotezaina ary ny fitondrana sy ny mpanao politika mihitsy no ametraka zany tombaovao malagasy zany. Tsy hoe lasa, tsy hoe tsy lasa, fa manala sala izy io zany, tsy mbola ampy tsara, satria izahay zao mikarakara ny tombaovao malagasy zao dia ny riposy nentina miady, fa tsy nisy hoe nitoanany fanjakana na nitoanany zao na nitoanany zao, fa dia fitiavana fotsiny nentina miady dia ny zavatra riposinao. Ny fandirana any amin'ny fampianarana ny rafitra fandaharam-pianarana zany ary ny fahakarana tombaovao malagasy zany tsy misy hoe samy manana ny azy zany, fa ny atao hoe tombaovao malagasy dia tokana ihany ny tsinam-bolana alohan'ny mpaka. Fa raha misy makalaza zany tsy tombaovao malagasy ianarana fa zavatra hafa mihitsy, fa ny tombaovao malagasy dia iray ihany. Ary fampidirana fandaharam-pianarana nge raha ohatra zao ny saina teo hoe maninona moa raha dinihan'ireo solombavambahoaka ny tombaovao malagasy, dia ho ampidirina ho atao andro tsy fiasana nefa resaka rama zany le atao hoe mpanao politika miketrika mandinika dia azo ampidirana fandaharam-pianarana zany, ohatran'ny fandarana rehetra. Zao ohatry tsika manao fandarana nefa tsy misy an'le fianarana an'le hoe isana motana roa ny aviavy, tsisy fianarana mirahaba, tsisy fianarana angano, tsisy fianarana eny fa angano-bazaha no hainga. Dia zay zany tena miankina be dia be amin'ny fanapahan-kevitra politika ny mpitondra fanjakana mihitsy. Mbola anterity ihany ka tsy misy fankalazana tombaovao malagasy samihafa zany, fa ray ihany fa mipikarakara be dia be. Ohatrany hoe tonga ny 2 janoary dia misy mikarakara ny tokantrano dia atsy misy fa kamo ireo voatery hitambatra, fa ohatr'izay le izy fa tsy misy hoe hafa zany, fotony hoe misy any Analakely, misy any Maivatanàna, misy amin'ny Manjakandriana, fa tsy voatery hitambatra olona pirahalapiray-tam-po raha makalaza tombaovao dia makalaza tombaovao dia samy manana ny sakafo hohaniny, samy manana ny fombany, fa midika zany hoe miha mivelatra, miha betsaka dia mpakalaza tombaovao malagasy. Zay dia manazo iresahana azy.